Ny Tompo Andriamanitra no mombanao. Mahery izy ka hampandresy anao. Maneho ny hafaliany no ny aminao izy, ny fitiavany no hanavaozany anao. No ny aminao dia mientam-pihobiana izy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, miarabantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Anio Alahady fa 9 Febroary, taona 2020 dia Alahady faharoa, andalantsika ny kareny, dia mamarana ny loha hevitra amin'ity volantiny amin'ny hoe Mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra isika eto amin'ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ny tondra ny teny dia ny mpitandrina Ray aman-dreny Ary Semaia, ny mpitendry ny zava-maneno dia eo Andriamatoa Rasolofo malala, ary ny antoko manao ny asa fanompoana kosa dia ny sokajy antso. Omantsika ny salamo fa 7. Salamo fa 7, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, sy ny fanikempinoana apostolika, ho fiderana sy ho fanehoana ny finoantsika an'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ny fahasoavana aneo amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Aoka tsika hisangana handeha iompeo amin'ny mpanao salamo ka hidera sy hankalaza an'Andriamanitra noho ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny tiavany antsika. Andriamanitra, tafatoetra ny foko, ny fanahako no hihira sy hankalaza, mifoaza lisy lokanga, ifoma raina koa aho, hideranao eny amin'ny firenena maro ao Jehovah, ary hankalazanao eny amin'ny jentilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindram-ponao, ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandra tany ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitra, ary aoka ho ety ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra. Amen.
Iaraka hivavaka tsika ry havana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Mpanjakan'i mpanjaka sady tompon'ny tompo. Dia raina sy ankalazaina ny anaranao fa manenika ny tany ny voninahitra ao ary manerina ny lanitra ny asan-dratsan-tananao. Tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ianao. Mioby anao ny fananay fa miendrika ny oderaina indrindra ianao. Mideranao izay fa tsara ianao no sady mpanao ny tsara ary tsy misy soa anananay azo arina aminao. Mankalaza sy manome voninahitra anao indray izahay fa izany no naharianao anay araka ny lazainao hoe izao olona no foroniko ahy izao no anambara ny fiderana ahy. Tsy ampy ny teny entinay manambara ny fideranay anao fa matoky izay Tompo, fa voarainao sahady ao anatin'ny fonay. Sambatra izay manana anao, mankalaza anao izay, manaja anao izay, manome voninahitra anao izay, fa ianao no nahary sy nanisy ny zavatra rehetra araka ny sitraponao. Misaotra fa mahari-posy be famindrapo ianao izay ataonao aminay sy avozonao aminay isan'andro. Misaotra fa efa nomeny ny herinao anay ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka anao. Misaotra anao ny vahoakanao fa lehibe ny asa mahagaga efa nataonao teo amin'ny fiainanay tsirairay sy eo amin'ny fiainan'ny firenenay. Azany no hiderainay anao mandrakariva. Eny misaotra fa Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay ho anay ianao ary olona efa nofidianao izay. Misaotra noho ny fahendrena ataonao amin'ny fampiorenana anay amin'ny teninao sy fiazonana izao tontolo izao ary ny fandaranao ny fiainan-janak'olombelona. Misaotra anao Andriamanitra fa noho ny fiasanao sy ny herinao ary ny fitiavanao sy ny indrafonao dia mbola azoninao ho isan'ny velona izay. Nomenao izao Alahady faran'ny volana Febroary 2024 izao. Hoanitra manimpofina eo anatrehanao anie Jesosy izao fiderana ianao sy fankalazana ianao izao, satria anao izay, ianao ny tomponay, ianao no Andriamanitray, ianao dia ianao rery ihany no mpamonjanay ary tsy manana hafa ho tompona afa-tsy ianao izay. Tompo, mankalaza anao ny voavitrao, asandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry Andriamanitray eo izany vavaka izany. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Ry havana, ankehitriny aoka hosokafantsika ny foa manieritreritra ka enontsika mpanajana sy amperitreretana lalina ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra manao ny anjely no rivotra ny mpanompony ho lelafo, mba ho avozina kosa ianareo amin'ny fanahiny sainareo ary mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo, ka mba homen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahiny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Lehibe izay ao aminareo no izay eo amin'izao tontolo izao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandro teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra.
manoloana ny fitaratry ny tenin'Andriamanitra dia mahatsiaro sy mahatsapa isika fa tsy tanteraka ko andeha hiaiky ny fahotantsika, hiaiky ny helontsika eo anatrehan'Andriamanitra, hiaraka hivavaka isika. Rainay masina tsara indrindra eo anatrehan'ny fitiavanao, te hanavao ny fanahin'ny sainay, eo anatrehan'ny fampaherezanao, hanananay toe-panahy matanjaka avy amin'ny fanahinao, ary eo anatrehan'ny faharetanao aminay, hanananay fahendrena, indre toy izahay. Babinao tanteraka, resy lahatra izany fitiavanao izany, manolotra ny tenanay ho anao izay. Mpanompo tsy mahasoa ihany ry Tompo, mpanompo tsy mendrika akory, tsy mety ho avozin'ny teninao, tsy miorina amin'ny teninao izay, tsy manam-pahalalana tsara anao, nefa mangataka aminao ankehitriny mba ho diovinao amin'ny rahany Jesosy Kristy izahay. Ho sasanao afaka amin'izay tsy fahatanterahanay, tsy miafina aminao ny momba ny tenanay manontolo. Mandrakariva miezaka ny anao tsara izay nefa indrisy, tsy mahefa izay tsara akory, matetika ny resy izay satria tsy mino sy mahatoky anao. Mamela ny helokay ry Andriamanitra rainay eo. Diovy amin'ny rahany Jesosy Kristy izahay ho afaka tanteraka amin'izay rehetra tsy fahatanterahanay, tsy mendrika izay ianao no mahita ny tsy faharetanay. Mangataka aminao izay Tompo, vonoa ny helokay, amorony fomadio izahay, avozy ato anatinay ny finoananao marina, ny fitiavananao, ahatonga anay andaza rehetra mety hota ka hiaina ny sitraponao. Raha io meno izany vavakay asandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Eny ny fanambarana ny amin'ny famelan-keloka izay ataon'Andriamanitra amintsika isika, kaoka hiara-hitsangana isika fiangonana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mamindra fo sy miantra Jehova.
Maro-po sady be famindrapo, tsy mandady teny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy na mamaly antsika araka ny helontsika, fa tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no habeny ny famindrapony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'i Jehovah izay matahotra azy, fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Fa ny famindrapon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy. Any fahamarinany miatra amin'ny taranaka dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro ankatondidiny. Koa voavela ny helontsika noho ny anarany haroy ny afatry Jesosy hoe aza manota intsony. Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heliko, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Fiarahantsika miombina amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao, iombina amin'ny fanekem-pinoana kristianina, miaraka amin'ny fiangonana kristianina maneran'izao tontolo izao isika amin'ny fanononana ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalana napaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainan-tsita, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Niakatra ho any an-danitra, petraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any no hiaviany tsara velona sy maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manera zao tontolo izao, fiombonana ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ary petraka.
Ho fankalazantsika ny tenin'Andriamanitra dia iroso izay tinendry hanao ny voankazo mamy. Avy eo iroso ireo tompon'anjara mivavaka sy famakiana soatra masina. Aorian'izay nanaovantsika ny hira voatondro am-pitsanganana mialoha ny andrenesantsika ny toriteny. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Izao dia asaina ny ankizy sy ny zatovo mba hitsangana eny toerana ihany. Dia ataontsika miredana mafy be ny hira fa 700 ka ny andiny voalohany ihany no ataontsika. Hira fa 700 ny andiny voalohany. Miaraka hivavaka isika. Mideranao izay ry Andriamanitra ray be voninahitra, ary misaotra anao noho izao fotoana izao azonay miaino ny teninao. Itenena Tompo fa voninkaino anao izay. Amen. Baka mipetraka ianareo. Izao dia sakafo ny baibolitsika ao amin'ny Malakia, toko voalohany andininy fa 4b. Malakia toko voalohany andininy fa 4b. Zany Malakia zany ary afara indrindra ny testamenta taloha tary. Misy fanontaniana raiky izy tsy ny Tompo apetraka amintsika. Anao nge raha tsika mamaky mafy izay fanontaniana izay ko raha ray ao aiza izay hajako, ary raha Tompo ao aiza izay tahotra. Hitantsika izay fanontaniana izay ao amin'ny Malakia toko voalohany andininy fa 4 tapany b. Tsiraka izy misy tantara kely anankiray. Lita dia tovolahy kely anankiray voataiza tamin'ny fiainana kristianina. Dia tsy tapaka izy mamonjy fampiompivavahana foana isaky ny lahady. Manao sekoly lahady foana izy isaky ny lahady. Mazoto izy mamaky baiboly foana izy any an-trano. Izao anefa raiky izy. Lita io tena be namana be. Dia rehefa tonga ao am-piangonana izy rehefa tonga zany ilay fampiompivavahana dia tabataba foana izy. Mampiresaka ny ankizy manodidina azy izy. Mitsangatsangana mivoaka sy miditra ny tokotany any foana izy. Dia tena azo atao zany hoe maditra kely mihitsy lita, indrindrandrindra rehefa am-piangonanao. Nanala CP6M nefa lita zany tamin'ny taom-pianarana anankiray. Dia izy no voalohany indrindra afaka CEPE, izy zany tao anatin'ilay larana voalohany, tao anatin'ilay lista. Dia tamin'izay fotoan'izay ny filoham-pirenena nanasa ireo ankizy izay nahazo voalohany tamin'ny fanadinana. Dia lita zany anisany voasa ho any amin'ny lapam-panjakana. Efa nikenikena mihitsy zany lita hoe tena andeha ataontsika hoe tsy avoloa zany, andeha ho any avoloa zany, mila manao bôgôsy kely, ambarimbarina tsara ny akanjo. Dia efa eritreritra mihitsy izy hoe za rehefa tonga any tsy tabataba zao. Dia niteny tamin'ny eny izy hoe alao ny iny tsy manao tara, manjary manao entrée vedette eo tsika rehefa tonga any fa alao tsika tsy manao tara. Dia nandeha izy sy ny reny
dia adondroa mialohan'ny fotoana dia efa tonga tao zany a lita teny an-dalana dia ozy izy ny mamany sao dia mba hividianana goûter kely aloha lita e fa matetika rehefa fotoana an-trano ireny dia lava be ny kabarin'ny président dia tsy nety lita mamenatra be zany mitsakotsako anaty ny président mikabary zany fa oka ihany zao roneny fa anao voky be fotsiny efa voky be ny ala tany an-trano dia tonga tany amin'ny lapa ry zareo dia rehefa tonga tany amin'ny lapa ry zareo dia ireo koa ny ankizy fa efa vonona daholo dia niteny zany ny tao an-dapa hoe zao rankizy rehefa manomboka mikabary eo ny président dia tsisy mahazo mitabataba tsisy mahazo mivoaboaka tsisy mahazo miresadresaka mihitsiny fa mihainy tsara izay tenain'ny président mandrabatapitry ny fotoana dia nandeha ny kabary ela le kabary tena zavatra peta be président dia ela le kabary zay rehefa nany ankizy tsisy nihetsiketsika mihitsiny ilita le chefny mpitabataba rehefa toriteny tsy nihetsika mihitsiny tsy niteny mihitsiny dia tapitra ny tenin'ny président tsisy nihetsika ny ankizy tapitra ny fotoana mody falifaly zany tena nafinaritra fa tsisy nitabataba fa samy nihainy tsara daholo tonga ny herin'ny Alahady andeha hivavaka amin'izay lita dia rehefa tonga tany am-piangonana izy dia tantarainy tamin'ny namany zany hoe nisy ohatr'izao ohatran'izao tamin'ny heriny tany amin'ny lapa-mpanjakana dia za tsy nitabataba mihitsy dia nafinaritra be dia manomboka androany ozy izy tsy tabataba iaraka aminareo tsony dia za koa tsy hivoaboaka tsony fa raha vao manomboka mihitsy ny fampom-pivavahana dia hipetraka tsara alohan'ny fampom-pivavahana zany ozy izy ataoko daholo izay tiako ataony atokotany dia rehefa miditra ao am-piangonana dia mangina tsara amin'izay dia nanomboka teo lita dia mba izy indray no nanentanentana namany rehetra dia nanomboka teo ny fampom-pivavahana koa lamina tsy nisy ankizy nitabataba intsony tsy nisy ankizy mivoaboaka tsony indrindrandrindra rehefa le toriteny iny satria nary ny antony ozy izy nareo na an-tany lita zany no ny vita le fotoana tany amin'ny lapa-mpanjakana hoe izy ary ny ambony Andriamanitra ve sa lay filoham-pirenena Andriamanitra le ivavahako ve ozy izy sa le filoham-pirenena izy ary ny tena ambony dia tsaroany tampoka le tenin'Andriamanitra le nivakitsika teo ahoana ozy le tenin'Andriamanitra izay indrindra dia isika koraka izy fatary manomboka androany fa be voninahitra mpanjaka ambony mpanjaka rehetra io Andriamanitra ray ivavahantsika io ka mendrika ajaina sy atahorana andao hoe araka hitsangana indray mandeha isika dia vakitsika mafy ilay fanontaniana apetraka ny tompo amintsika io dia isika ihany no hamaly azy any am-potsika any isa 2:3 ko raha ray aho aiza ary izay hajako raha tompo aho aiza izay tahotray Malakia 1:1 tamin'ny hivavaka isika misaotra anao Jesosy fa nampianatra anay indray ianao androany ezaka izay Jesosy ho ankizy sy tanora manaraka fandaminana manaja sy matahotra anao misaotra anao zay Jesosy io amen petraka ianareo io mibavaka isika Andriamanitra tonga amin'ny fotoana hamakiana sy hainoana ny teninao izay ankehitriny mangataka ny fanahy masinao feno aminay tsirairay avy Andriamanitra ny mpanomponao izay hamaky ny teny fa tsy hisy diso fa hirindra tsara ny mpanomponao izay zarany afatrao mba hazava ny teneny ka ho azonay tsirairay avy Tompo ary indrindra ireto vahoakanao izay manatrika eto mangetahetanao mba ho fanazavan'ny lalan'i ny teninao Andriamanitra mandritra ity herinandro vaovao ity dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo nanaovana izany bavaka izany amen Hiara-maka sy hiaino ny soratra masina tika izany dia ao amin'ny tantara faharoa toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo tantara faharoa toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo vakiana amin'ny anaran'ny Tompo
Ary Rehoboama rehefa napandry ny fanjakany sady efa nahery dia nafoy ny lalan'i Jehova izy sy ny Israely rehetra. Ary tamin'ny taona fahadimy nanjakan-dRehoboama mpanjaka dia niakatra Sisaka mpanjakan'i Ezipta amelan'i Jerosalema fa nivadika tamin'i Jehova ny mponina tany. Ary nitondra kalesy roan-jato amby-arivo sy mpitaingin-tsoavaly enin'alina izy, ary tsy hita isa ny olona izay nanaraka azy avy tany Ezipta dia ny Lobita sy ny Sokita ary ny Etopianina. Dia nahafaka ny tanàna mimanda izany any Jody izy ka tonga tany Jerosalema. Ary Semaia mpaminany tonga tao amin'ny Rehoboama sy ireo mpanapaka ny Jody izay tafangona tany Jerosalema noho ny amin'ny Sisaka, ka nanao taminy hoe: izao no lazain'i Jehova, ianareo efa nafoy ahy, koa izaho kosa dia mba nafoy ianareo eo an-tànan'i Sisaka. Dia niaiky ireo mpanapaka ny Israely sy ny mpanjaka ka nanao hoe: mariny Jehova. Ary no nihitan'i Jehova fa niaiky izy dia tonga tao amin'ny Semaia indray ny tenin'i Jehova nanao hoe: efa niaiky izy ka dia tsy handringy anazy aho, fa tsy ho ela dia hamonjy azy, ary tsy ahidiko io amin'ny Jerosalema avy amin'ny tanan'i Sisaka ny fahatezerako, kanefa ho mpanompony ihany izy mba ahafantarany ny fanompona ahy sy ny fanompona any amin'ny fanjakana hafa. Filazantsara araka ny jaona toko fahavalo anjeny fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Jaona toko fahavalo anjeny fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Dia hoy ireo taminy: iza moa ianao? Hoy Jesosy taminy: ilay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany. Manana zavatra maro ilazana sy hitsarana anareo aho, satria marina izay naniraka ahy. Ary izay zavatra efa reko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy fantany fa ny iray no lazainy, tsy fantany fa ny iray no lazainy taminy. Ka dia hoy Jesosy: rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izao no izy. Ary tsy manao na inona ho ahy aho, fa araka nampianarany raiko ahy no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka ahy dia eto amiko, tsy nandao ahy ho rery izy, satria izaho nanao izay sitrany mandrakariva. Raha nanao izany teny izany Jesosy dia maro no nino azy. Epistily ho an'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny fahina ambin'ny folo. Epistily ho an'ny Hebreo toko fahafito hatramin'ny fahina ambin'ny folo. Tsarovy ny mpitondranareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo. Heverony ny farany fiainany ka arao ny finoany. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mety avilin'izay fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha Mampiorina amin'ny fahasoavan'ny fo, fa tsy amin'ny anina izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Isika manana alitara izay tsy hananany mpanompo ny tabernakely fa efana hinanana, fa rehefa nentin'ny mpisorona be hiditra ao amin'ny fitoerana masina ho fanatra no ny ota ny rany biby, dia nidorona teny ivelany ny toby ny fateny. Ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra teny ivelany vavahady mba masina ny olona amin'ny rany. Koa aoka isika ivoaka ankeo aminy eo ivelan'ny toby mitondra ny latsa izay nentiny. Fety isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy. Koa aoka isika natra ny fanaty-piderahana amin'ny lalana an'Andriamanitra mandrakariva, dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Fa aza manadino hanao soa sy antra, fa fanaritra toy izany no sitraka Andriamanitra. Ray masino, mana masinana amin'ny fahamarinana,
teninao ny fahamarina. Amen. Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny hira voatondro ravana mialohan'ny afatry ny tompo. fanahin'i Kristy lay fanahin'ny tompo zay nomba ny mpianany fa izay zany fanahin'i Kristy zany ary avako nombatsika rehetra koa amin'izao an'io zao andraisantsika fampaherezana amin'ny teniny amin'ny ity an'io ity an'io moa ry avako fantatsika loatra fa Alahady farany amin'ny volana Febroary lay banjinatsika ny loha hevitra hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra maro zay azo anazavana zany loha hevitra zany fa nisan'ny fanazavana faran'izay tsotra dia zao hoe mamerina amin'ny laona ny fiainan'ny mpino ny fiainan'ny fiangonana ny fiainan'ny zanak'olombelona ny tenin'Andriamanitra zany hoe mamerina azy amin'ny nanamboaran'Andriamanitra sy naharian'Andriamanitra azy ny tenin'Andriamanitra ary avako zay andraisantsika fampaherezana amin'ity an'io ity dia ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko faharoa ambin'ny folo tantara faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo ataovy eo ambany masonao io afako zany mba azahoanao manaraka tsara ny afatr'Andriamanitra amin'izao an'io izao raha ny bokin'ny tantara amin'ny ankapobeny ry avako dia mitantara ny fiainan'ny zanak'Israely hatramin'izy niala tany Egypta hatramin'ny fiainany tany amin'ny tany Kanana dia tantarahina ao avokoa
ary anisan'ny misongadina amin'izany fitantarana zany ny toetra ny reto vahoaka an'Andriamanitra ireto. Anisan'ny toetra izy eo dia zao, rehefa todo zavatsarotra izy tena spesialista ny fitalaona amin'Andriamanitra, tena hainy tsara mihitsy hoe zao no atao rehefa mitalao amin'Andriamanitra. Rehefa mitalao amin'Andriamanitra izy dia vonjen'Andriamanitra, ary ny zavatra mitranga rehefa vonjen'Andriamanitra indray izy ireo dia adininy Andriamanitra, lasa manompo Andriamanitra hafa izy, lasa mivadika amin'Andriamanitra izy, ary io le ambaran'ny soratra masina hoe vahoaka mahafiatoka. Rehefa todo zavatsarotra izy zany dia aiza ianao ry tompo Andriamanitra. Rehefa milamana ny fiainany, veloma ianao ry tompo Andriamanitra. Zany ny tena fiainany reto zanak'Israely reto, ary tantaraina ato amin'ny boky ny tantara. Fa hafa loatra le Andriamanitra ivavahaditsika ry havako. Na miovaova ary zao rehetra zao, le Andriamanitra marina, le Andriamanitra mandrakizay dia tsy miova, fa Andriamanitra fitiavana izy. Ka manoloana ny toetrany reto olony reto dia tsy manaraka azy amin'ny fahadalany Andriamanitra, fa maniraka ny mpaminany izy, maniraka hiraka izy. Ary isan'izany Semaia eto, mba hitondra ny tenin'Andriamanitra, ampiorina azy ireo indray, ampiorina ny vahoaka an'Andriamanitra ka ampimerina azy amin'izay nametrahan'Andriamanitra azy. Maniraka ny mpaminany ny tompo'Andriamanitra mba ampiorina indray ny vahoakany, ka hitondra azy voalohany indrindra amin'ny fahatsiarovan-tena. Izay ny voalohany indrindra. Ireny mpaminany rahan'Andriamanitra ireny, ireny afatr'Andriamanitra ireny dia mitondra amin'ny fahatsiarovan-tena. Rehefa tonga any an-trano hoe dia veriny vakiana tsara manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina, dia ho hitanareo tsara eo hoe manahoana moa ny toetra ny zanak'Israely, ny mpanapaka ho aminy, ny mpanjakany, manahoana ny nataon'Andriamanitra azy. Fa voatantara tsara ao fa dia ny tanjon'Andriamanitra dia natonga azy ireo ahatsiaro tena. Indray tokoa mantsika olombelona ry havana, variana mijery ny hafitsika, fa indraindray adinontsika ny tenantsika. Matetika tsika mahatsiaro ny hafa, fa indraindray tsika manadino mahatsiaro ny tenantsika. Fa zany indrindra ry havana ny zavatra mitranga eto, tian'Andriamanitra tena hatsiaro tena Rehoboama mpanjaka sy ny vahoakan'Israely tamin'izany fotoana izany. Rehoboama moa dia mpanjaka tao anatin'ny atao hoe kiondala ny fiainan'ny zanak'Israely, satria tao aorianan'ny Solomona dia nivaky roa ny fanjakan'i Israely. Misy ny fanjakana avaratra, fanjakana atsimo. Koa taty amin'ny fanjakana atsimo, izay Jerosalema ny renivohitra nanjakan'i Rehoboama. Zany hoe nanomboka tao anatin'ny fivakisany vahoaka an'Andriamanitra ho roa nanjakan'izany mpanjaka izany. Zavatra mitranga ry havana dia zao, tao anatin'ny 3 taona izay nanjakany voalohany dia narahany tsara ny lalan'i Solomona rainy, narahany tsara ny fombafomba-mpivavahana marina, dia nilamina sy nandro fehizay ny tany. Fa rehefa tena nilamina ny fanjakan'ny mpanjaka Rehoboama ry havana dia zao, nanomboka nanadino an'Andriamanitra izy, nanomboka lasa nanompo sampy izy, nanomboka nampidiriny tsikelikely teo amin'ny fanjakany ireo fombafomba njetilesa maro samihafa. Raha tsorona dia zao, tsy nanaraka ny diandrainy izy dia Solomona. Ary raha nyjanona teo amin'ny mpanjaka ihany zany fivadihana tamin'Andriamanitra zany mbola vita ihany, fa loza. Fa rehefa nivadika tamin'Andriamanitra ny mpanjaka dia nanaraka ny mpanapaka, dia nanaraka ny vahoaka rehetra ihany koa. Samy namadika Paolo tao ny fomba fitenitsika amin'izao fotoana izao, ka lasa nanome lamosina an'Andriamanitra. Ry havako malalo amin'ny tompo, rehefa tonga ny fivadihana amin'Andriamanitra, na tonga ny tsy fahatokinan'ny tenin'Andriamanitra sy ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, dia mananontany izay ny faharavana, mananontany na ny faharavana. Ary zany ny zavatra nitranga, tonga nananibohitra ny Egyptianina tarihan'ny mpanjaka Sisaka tamin'izany fotoana izany. Ary ny tanjon'ny Egyptianina dia hanao fairano ny fanjakan'i Joda iray manontolo. Tonga izy ireo, ary mety ho gaga angambany ianao manao hoe fa dia nahoana ary ny navelan'Andriamanitra hitranga zany zavatra mampalahelo sy mampahoneny zany. Fa navelan'Andriamanitra hitranga zany ry havako, mba hahatonga ny mpanjaka, hahatonga ny vahoaka an'Andriamanitra ahatsiaro tena
fa matoto izao ny fanjakana matoto tonga teo amin'ny fanjakany Rehoboama dia avy amin'Andriamanitra izany mahazatra mantsy ry avany eo amin'ny fanjakana dia ny voalohan-teraka lahy no mandova ny fanjakana. Solomona nafatantsika fa nanana vady maro be izy, ary Rehoboama dia tsy tamin'ny vadiny voalohany fa dia namboamboarin'ny Solomona teo moa zany fa tamin'ilay vady tena tiany ilay zanany la voalohany tamin'izay no nataony mpanjaka. Naveran'Andriamanitra hitrango zany ry havana mba hisehony ny voninahitr'Andriamanitra sy hantanteraka ny fanekeny izay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny Solomona, tamin'ny rainy Solomona. Ry havako malalo amin'ny tompo, tena fiainan'ny zanak'Israely no nahazo ny mpanjaka teto. Fa nilamina ny fanjakany adininy Andriamanitra. Fa rehefa tonga nanany bohitra amin'izay ny mpanafika teo izy voataitra fa hoany ty dia nalefa n'Andriamanitra tany amin'ny Semaia mpaminany. Dia zao no lazain'ny mpaminany, nahafoy an'Andriamanitra ianao sy ny vahoakanao dia mba ho afoin'Andriamanitra koa ianao sy ny vahoakanao. Teny enjany zany ry havako, raha zaho sy ianao no hiara-ny teny tahaka an'izany ataon'ny ray aman-drenitsika, ataon'ny mpifehintsika, ataon'ny manam-pahefana eo ambonitsika, ka ianao nahafoy ahy dia ho afoky ianao, tonga amin'ny fomba fitenin'ny tanora dia vitany amintsika zany ko, dia tonga dia mirodana avy hatrany eo tsika, satria le mpiaro atsika, le mpiahatsika, le mpikarakaratsika no efa miteny hoe afoky ianao. Ho atsika izay mbola velony ray aman-dreny ry havana mba alay sary an-tsaina ange zany hoe dada sy neny no miteny aminao hoe afoky ianao satria nahafoy ahy. Grave zany a fisaoran'Andriamanitra ry havana, fa nametraka ny fitiavany tamin'ny ray aman-dreny, ary satria zany nitoetra n'Andriamanitra fitiavana izy, dia nialanenina tamin'ny vahoakany izy tahaka ny ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanany, ny raha ny mpaminany Semaia. Ary efa nitenen'izany faminaniana enjana izany ty mpaminany ty dia tonga saina izy. Mova tsy tahaka n'ilay zanak'Adaly ary amin'ny filazantsara araka ny lioka, rehefa nangataka tamin'ny rainy izy hoe zara ho amiko daholo ny fananako rehetrarehetra dia aloha mba handeha dia lasa izy. Fa rehefa nihinana ny tsy fihinana izy ilay voankazo ny kisoa zay, teo izy vao tonga saina, teo izy vao nanankesan'ny fanahy masina ka nahatsiaro hoe aika hafa ihany ilay tany amin'ny raiko, aika hafa ihany ny tahotrany ny dadako. Tonga nahatsiaro teny izy. Ary zany koa ry havana ny zavatra nitranga tamin'ny Rehoboama sy ny vahoakan'Andriamanitra eto. Fa rehefa manadino an'Andriamanitra ianao, tonga ny faharavana. Fa rehefa mahatsiaro tena kosa ianao dia mananontany ny fitahiana. Havako malalo amin'ny tompo, matetika tokoa eo amin'ireo zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, indrindra fa ny zavatra miiba, asa mety ho aretiny zany, asa mety tsy fahampim-bola mankareny zany, asa mety tsy fahafahampanadinany zany, asa mety nisy zavatra tena farany zay irinao fa tsy mety tanteraka mihitsy, dia hoy ianao hoe dia tena za zany ny tena tsy tian'Andriamanitra indrindra, tsy misy zao Andriamanitra zao tahaka ny ataony jentilisa. Tsy ry havako, fa averan'Andriamanitra iseho reny rehetrarehetra ireny mba hahatonga anao ahatsiaro teny, ka hitokinao amin'Andriamanitra irery ihany, fa tsy amin'ny herinao na amin'ny fahaizanao na amin'izay mety traikefanao na amin'izay fahelanao amin'ny fanompoanao an'Andriamanitra sy amin'ny asa mandrahanao, fa tonga anao tena hitoky amin'Andriamanitra. Ary zany ny tanjon'Andriamanitra ry havana amin'ireny fizahan-toetra maro samihafa ireny. Ary zany ny zavatra mitranga ry havana eto amin'ny Rehoboama sy ny vahoakany, fa tonga nahatsiaro teny izy, ka niaiky ny tsy fahatanterahany teo anatrehan'Andriamanitra, niaiky fa Andriamanitra ny marina na dia mananontany naran'ny fahavalo. Havako malalo amin'ny tompo, samy malala ny fahaseranana manerana n'izao tontolo izao tsika ankehitriny. Eo ny aretina, eo ny tsy fahampiana, eo ny olana sosialy maro samihafa. Tsy ampitodika anao amin'izay resaka fitondram-panjakana sy ny lafin'ny politika ary havako amin'ity anio ity, mba ampitodika anao kosa amin'ny tompo sy ny tenin'Andriamanitra izay miteny aminao koa amin'ity anio ity, tahaka nataony Semaia tamin'ny Rehoboama sy ny vahoaka, mba hahatonga anao hiaiky fa marina ny fitondran'Andriamanitra, ary hahatonga anao koa mba hahatsiaro tena fa Andriamanitra irery ihany ny tokony tompontsika, izy irery ihany ny tokony hatahorantsika amin'ny androm-piainantsika manontolo.
fitarian'ny fanahy avana ilay voankazo mamy teo fa tena marina tokoa ny tenin'Andriamanitra fa raharay tokoa izy aiza zay aza sy tahotra azy fa manadinon'Andriamanitra ny zanak'olombelona ry havana misy mihitsy ary moa mpandinika amina tena miaika an'Andriamanitra ny zanak'olombelona noho ny fahaizany aiza moa efa tonga any amin'ny planeta Mars ny asa tanan'ny olombelona efa mahita zao vaksiny maro samy hafa zao raha olombelona fa ny saindra zanak'olombelona dia zao ny mampitombo ny andro iainany sy ny manamboatra ny fiainany ambadika ny fahafatesana fa fitiavana ry havan'Andriamanitra fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny Jesosy Kristy mba hanana ny fiainana mandrakizay zay rehetra velona ka mino azy zany ny Andriamanitra ivavahaditsika ry havana tsy hisitraka amin'izany anefa ianao raha tsy mahatsiaro tena amin'izay toerana sy sehatra misy ianao tahaka ny afatra mpitondran'Andriamanitra ny Semaia eto ho an'i Rehoboama fa ny tenin'Andriamanitra ry havana dia mampiorina ny olona ka tonga azy amin'ny fahatsiarovatena fa faharoa koa ny tenin'Andriamanitra dia mampiorina ny olona ka hitondra azy ho amin'ny famonjena ilay tenin'ny Semaia mpaminany no nilazaloza ho an'i Rehoboama sy ny vahoakany fa mbola tenin'ny Semaia ihany no tonga tamin'i Rehoboama sy ny vahoakany ka nilaza fa na eo ara ny fahavalo sy ho fongana ny vahoakan'Andriamanitra tsy hatra amin'ny ain'ny mpanjaka sy ny vahoaka ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga raha tsorona dia zao novonjen'Andriamanitra Rehoboama sy ny vahoakany satria niaiky ny tsy fataterahana izy rehefa nandreny afatr'Andriamanitra ka natafiditra tao Jerosalema ara sy saka sy ny miaramila Egyptianina izay tsy tambo isainy ny tanjany ny fitaovam-piadiana izay nananany dia tonga amin'ilay fitenin'ny miaramila hoe zéro mort tao an-tanàna sisy maty tao na iray aza nefa niditra ny fahavalo lehibe izay tsy mifaditovana tsy mitsitsy zany Egyptianina zany tamin'izany fotoana izany ry havako malalo amin'ny tompo rehefa miaiky ny tsy fataterahany eo anatreha'Andriamanitra ny zanak'olombelona tahaka izany ny mpanjaka eto rehefa mankato ny tenin'Andriamanitra ny zanak'olombelona ary isan'izany ny vahoakan'ny Jota eto ilay tenin'Andriamanitra dia tonga fitahiana ilay teo aloha zany ilay tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra manantanina ny faharavana fa ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra kosa dia tonga ny fitahiana novonjen'Andriamanitra ny ainy ny zanak'Israely avako malalo amin'ny tompo ilay Andriamanitra ivavahaditsika dia Andriamanitra mandinika ny vo sy ny fo zany hoe mahafantatra izy mahafantatra anao izy mahafantatra tsika rehetrarehetra izy itsika rehetrarehetra mahafaka mba fanafinafina moa ny anatin'ny masika sy ny any iny dia ndraindray tsy fantatra raha tsy miteny ny olona anankiray fa Andriamanitra tsy mba tahaka an'izany ry havako fa fantany zao fantany ianao ny tadavin'Andriamanitra amintsika ry havana dia zao ny atonga antsika ho tena anaja an'Andriamanitra marina atonga antsika ampiatra amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra marina atonga antsika tokoa atsiaro tena fa ilay Andriamanitra ivavahaditsika irery ihany no raha ny mpamonjena ary tokony hitodiantsika eo anatrehan'ny fahasairanana sy ny tsy fahombiazantsika matetika ry havana ny olona rehefa ao anatin'ny toe-javatra sarotra eo amin'ny fiainany dia lasa manaonao foana marahana ilay fotoana anankiray zay hoe Andriamanitra tsy miaro zay tsy miaro ny tenany dia lasa daholo dondomina daholo atsy sy aroa rehefa amin'ny segondra farany vao tonga any amin'ny pastera na tonga any amin'ny mpianatra tonga any amin'ny fiangonana mandeha atsy sy aroa andramana daholo zay rehetrarehetra zao ary raha vao miresaka fiangonana dia tetezina daholo ny karazam-piangonana maro samihafa rehefa mifarana alao ihany iverina ny fiangonana nabeazan'Andriamanitra ry havako malalo amin'ny tompo tsy tahaka an'izany ny fanompoana an'Andriamanitra fa ilay Andriamanitra marina dia Andriamanitra sarom-piaro izy tena tianao izy tena tiantsika izy ka tiany mba ho tahaka an'izany ko tsika mba ho tian'Andriamanitra amin'ny fotsika amin'ny saitsika amin'ny herintsika amin'ny fiainantsika manontolo zany ny tiadavin'Andriamanitra ry havana ianao ve ry havana dia eritreritra hoe zana ny lahatokana na fony tonga ty ambonin'ny tany zay feno krizy feno faratsiny feno sy fahamarinana ianao ve ry havana dia mieritreritra hoe ny zanany latokana navelona ho faty teo ambony azo fijaliana mba hanavitra asy hanavitra anao fa nataon'Andriamanitra zany ry havako ho an'izay rehetra mino sy matoky azy miaiky ny tsy fahataterahany ka manova famindra zany nafatesany Jesosy teo ambony azo fijaliana mba ho famonjena sy ho famonjenanao ka na inona endrim-pahantrana na inona endry tsy mpahombiazana eo amin'ny fiainana ary na inona tsy fahatateranao tamin'izay lasa zay rehefa miaiky ny tsy fahataterahana eo anatrehan'Andriamanitra ianao mankatoy ny tenin'Andriamanitra sy ny afatr'Andriamanitra ianao manavitra anao ny tompo'Andriamanitra fa hoy ny tenin'ny mpaminany Jeremia hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao koa izany nampaharetako
famindram-po anao. Ny fitiavan'Andriamanitra riavana tsy mba voafetra, tsy miankina amiko sy tsy miankina aminao, tsy miankina amin'ny toetrako sy ny toetranao ny fitiavan'Andriamanitra, fa maharitra mandrakizay. Ary ny fitiavan'Andriamanitra dia famindram-po. Ka na iza milaza faty, ary na iza mifankaty, ny voalohany indrindra dia ny famindram-po sy ny famelan-keloka tahaka nataon'Andriamanitra amin'ny vahoakan'i Israely eto. Mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra ka mampatsiaro tena azy, mamonjy azy, fa ny fahatelo dia zao mitaiza azy. Ery amin'ny andinin'ny fahafito no milaza ny famonjen'Andriamanitra, fa ery amin'ny andinin'ny fahavalo kosa dia asehon'Andriamanitra fa tena raha izy, tena ray aman-dren'Andriamanitra ka mitaiza manabe sy manolokolo ny vahoakany. Eky vakitsika ny andinin'ny fahavalo, zao ny voalaza amin'ny andinin'ny fahavalo ato amin'ity tantara faharoa ity. Kanefa ho mpanompony ihany izy mba hahafantara ny fanompona sy ny fanompona any amin'ny fanjakana hafa. Gaka angambany ianao fa hoana ary zany Andriamanitra zany, efa namonjy izy, efa tsy navelana ho faty ny mpanjaka sy ny vahoaka, naniditra na mpanany body, dia ahoana indray izy mbola miteny hoe kanefa ho mpanompony ihany ianao. Raha tsorina dia zao hoe ho zana-taniny ihany ianao, eo ambany fahefany ihany ianao, tsy afaka midika ihany ianao fa ny ainao tsy ho faty, fa izy ihany no mifehy anao. Fa nahoan'Andriamanitra manao tahaka an'izany? Zanaka ty na tsitsona roan-jato hoy ny bokin'ny oabolana, tena fitiavan'Andriamanitra riavana, ka ny famaizan'Andriamanitra ireto vahoakan'i Israely reto dia tena endriky ny fitiavan'Andriamanitra sy taizan'Andriamanitra azy. Zao mantsy ny zavatra an-trano, na niaika ary Rehoboama sy ny mpanapaka ary ny vahoaka teo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fataterahany, na niaika ary izy fa Andriamanitra no marina ary ny fitondran'Andriamanitra dia tena marina, dia ny afindrafondrao mbola tsy navelany ihany, mbola tao ihany le toetra ratsiny reto vahoaka reto. Rehefa afaka kely izy tsy afaka ny ainy dia ndahondray mbola miverina amin'ny faratsiny izy, dia tapa-kevitra ny toeran'Andriamanitra hoe ho taizana, ho beazany reto vahoakan'Andriamanitra ireto, ka na dia tsy afaka ary ny ainy dia mbola hanompon'ny fahavalo iany izy, dia ny Egyptianina zany. Ny tanjon'Andriamanitra, satria manana tanjon'Andriamanitra tsy faharavana, fa mba tonga azy tena atsiapa hoe tena afaka e zany manompo an'Andriamanitra zany, tena tsara nge zany miaraka amin'Andriamanitra zany, zava-doza nge zany manompo ny fahavalo zany, tena ratsike zany manompo Andriamanitra hafa zany. Zany ny tanjon'Andriamanitra riavana amin'ny fitezana. Ka ho asy ianao riavana, na mandalo zavatsarotra ara ny firenena, mbola maro zay mety fanentanana maro, indrindra amin'ny lafiny ara-pahasalamana mety hampamaloka ny endrika hoe dia tena ahoana ihany ty raha ty, dia tsaro fa mahatonga mbola mitoy zany rehetrarehetra zany. Fitezan'Andriamanitra ny vahoakany ao anatin'izany. Tokony hatsiaro teny sika fa tia antsika Andriamanitra, ary mbola mitaiza sy manabe antsika ny tompo Andriamanitra. Fa zany ny Andriamanitra ivavahantsika riavana. Tsy Andriamanitra mitazana antsika amin'ny tsy fahatanterantsika, tsy Andriamanitra mamela antsika fotsiny ho andehany amin'ny fahaverezana any, fa na dia ety ara ny vavahady ho an'ny fanjakan'ny lanitra, tian'Andriamanitra zaso ianao mba naradian'i Jesosy hiditra amin'ny varavarana ety iny mba tonga antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa Jesosy nefa nilatsa fa izao ny lalina sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Mora ihany ny fitenena zany tenin'i Jesosy zany, fa zany manaradian'i Jesosy zany riavana, ka misy fanenjehana ao anatin'izany, misy fiafiana ao anatin'izany, misy fahafozana fotoana sy fahafozana ny epôsy ny any amin'ny banky ao anatin'izany, misy fanamboarana fotoana tsisy ohatr'izany ao anatin'izany. Zany ny fanaranan'i Jesosy, kanefa mazava fa raha teo any amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao, ekeo ny fitazan'Andriamanitra ka manarahan'i Jesosy na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra. Riavako malalo amin'ny tompo, ilay fiainan'i Rehoboama sy ny vahoakan'i Israely eto dia tena fiainantsika tokoa, fa rehefa milamina ny fiainantsika indray adinontsika Andriamanitra, rehefa tojo fahasaranantsika aiza Andriamanitra. Riavako malalo amin'ny tompo, aza manao tahaka an'i Rehoboama, fa nampanjaka teo amin'ny zanak'Israely ary izy, dia tsy mendrika ho ilay tahaka ny toetrany satria mpivadibadika amin'Andriamanitra izy. Zaho so ianao dia mba rikoriko mahita an'ireny vaovao maro samihafa ireny, an'ireny mpamadika palitao isan'andro isan'andro eto amin'ny fiaina amin'ny fireneny ireny, fa azavariana amin'ireny fa jereo ny tenanao. Sao dia ianao koa mamadika palitao no atrehan'Andriamanitra, sao dia ianao mivadibadika amin'Andriamanitra, fa firy izay ny fanekenana ataontsika teto amin'ity altara ity, firy izay ny fanekenana ataontsika teo anatrehan'Andriamanitra, firy izay ny voady, firy izay ny veona ataontsika teo anatrehan'Andriamanitra, firy amin'ireny ny tanteraka antsika. Riavako malalo amin'ny tompo, aza manamafy ny fonao
tahaka an'ireo razambetsika tany Meriba fa meteza amin'ity anio ty atsiaro teny ianao meteza amin'ity anio ty ianao anaiky ny fitazan'Andriamanitra sy ny fanabeazan'Andriamanitra na dia mafy ary zany fa tsaro fa Andriamanitra ny famonjena ny tompo Andriamanitra fa ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra dia mikendry anao mba nanao ny fiainana sy ny fiainana eto tany ihany fa indrindra ny fiainana mandrakizay eo n'Andriamanitra anie ny voninahitra fa ny fanahiny kosa hiasa mahery amiko sy aminao mba tonga asa tonga anao tokoa atsiaro teny anaiky ny fitondran'Andriamanitra ary rirana tena mandrakariva fa Andriamanitra ny famonjena ny tompo Andriamanitsika fa soratra masina rehefa milaza fa minoan'i Jesosy tompo ianao dia hovonjeny anao sy ny ankonanao. Amen. Iroso amin'ny vavaka fangatahana isika ry havana noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay voaraintsika teo izay. Miaraka hivavaka isika. Misaotranao izay Jesosy Kristy noho ny teninao. Tompo, ianao no aoka amboatra sy anefy ny tsirairay. Mba tena ho tianao amin'ny fomba-dio sy marina izay. Hamasina izay ka ataovy maka sy mirona mafy ao anatinay izany teninao izany. Misaotranao izay fa mamerina amin'ny laon'ny zavaboary ianao Andriamanitra. Ary Andriamanitra marina, tsy miova, fitiavana, fa sary-piaro amin'ny olonao koa ianao. Misaotranao izay no nanirahanao mpaminany Mampiorina ny olona indray, Mampiorina ny fiangonana ho amin'ny fahatsiarovan-tena, mba tsy ho tonga amin'ny faharavana. Tsy afoy ianao, ndra ho afoinao. Fa ny teninao no milaza aminay fa na dia tsy mahatoky aza izay, dia mbola mahatoky ihany ianao, fa tsy mandaa ny tenanao. Ianao koa no maniraka mpaminany, Mampiorina ny olona, hitondra azy amin'ny fitahiana, mamonjy azy. Raha miaiky ny fahotana izy, mibebaka izy, dia aoka ny fananao masina ny asa mahery ao anatinay tsirairay avy. Andraisanay ny teny, Mampiorina anay indray, ka ho tonga amin'izany famonjenao izany. Saotranao ihany koa Tompo Andriamanitra, mangataka aminao izay, irao ny mpaminany, mpanomponao, Mampiorina anay, mba tonga anay ho beazinao, dia zainao,
fantanjanao Andriamanitra dia hatongavanay amin'ny fahatsaranao, hanaiky ny fitondranao. Ankehitriny koa dia mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, mba ho iray eo aminao izy ireo, ho an'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eran'izao tontolo izao, mba hijoro vavolombelona mahany Kristy azy. Ireo sampana sy sampanasa samihafa mikarakara ny fitorinan'ny filazantsara, mba hiantsoana piasa mahatoky sy ho an'ny toerana mbola tsy hanjakan'ny filazantsara, ho an'ny fikambanana mampiely baiboly, ho an'ny fampianarana soatra masina sy fitaizam-panahy, sekoly alahady katekomenina, sampana samihafa, mba mobe arovo tsara avy aminao. Ho an'ny fianakavianay, ny namanay, ny manodidina anay, ho an'ireo miara-miasa aminay sy ireo mifanerasera aminay, ataovy kintana fitaratra eo amin'izy ireo izay sy ny fitondran-tenanay. Vavaka izay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay hiatrika ny sinôda lehibe any Sambava raha amin'ny volana aogositra, taio ary amasino. Eo koa ny foibe, ny voamiera, ny sahanasa samihafa ho an'ny fiangonana misy anay, ny mpitandrina sy ny ankonany, ny loholona sy diakona, ny sinôda apahatany misy anay, mitondra azy ireo izay, mba ho tena napaka sy ameno azy ireo ny fanahinao masina. Tompo, vavaka ho an'ny fiainanay sy ity nosonazanay ity izay. Ianao no tompon'ny tantara sy manao ny tantara. Mivavaka izay tario amin'ny fahatsaranao sy amin'ny fiverenana aminao ny olonao, na ny mpitondra isan'ambaratongany na ny vahoaka. Tsy tianao ny hafatesan-datsy fanahy ianao, fa ny hatonga azy rehetra ho amin'ny fibebahana, manana ndraikitra lehibe amin'izany izay mpitory ny teninao, izay mpitaiza ara-panahy, ka hampio ny fiangonanao sy ny mpiandraikitra samihafa atontosa izay andrikitra nametrahanao azy. Fa raha ny olona izay nantsoina amin'ny anaranao no anetry tena hivavaka ary hitady marina tokoa ny tavanao, hiala amin'ny ratsy fanao maro isan-karazany, dia hanasitrana ny tanin'ay sy izao firenena izao ianao. Ao ireo mijaly, marary, ireo hiara-pahoriana, ao ireo ao an-tranomaizina, ireo mpikarakara azy, ireo mpitsabo azy. Ao ka ny herin'ny fahirezanao sy ny fanantenana avy aminao no hamaka ao anatin'izy ireo, dia mangataka fahasalamana sy hery ary-tanjaka ho entinay manompo anao, ka andeha amin'ny fanetretena tahaka anao izay Jesosy Kristy. Ny fiangonanao Tompo, Diovy mba ho tena fiangonana mitoro-marina anao, ary tsy ho fombafomba fotsiny anie no hivavahanay, fa tena ho fiainanay izany. Izany vavaka izany dia mbola fainonay amin'ilay vavaka nampianaranao manao hoe: Ranay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra, meonay no zianina saza honay. Ara-sabotona fa manafahana amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hely ary mandrakizay. Amen. Iroso amin'ny raharaham-pangonana isika ry havana sy ireo asa vavolombelona milaza fa velona marina to ny fiangonana.